Zava-misy moa tamin'ny nanamboranahy de nisy gendarme moa nisetrasetra, za mbola niresaka tamin'ny commandant compagnie. Mampalahelo ny zavatra nandroany Marc Tatandraza izay nidaroan'ny gendarme tamin'ny faran'ny taona tamin'ny 31 Desambra ka lasa nanao faran'ny taona tany an-tranomaina izy. Raha jerena ny zavatra nandroa azy dia mivonto ny takolaky na gauche droite ary vaky ny lohany nandeha ary manga ny tarehiny rehetrarehetra iny. Nanao fanambarana manko izy efa mba azoazo ny fahasalamany fa tena teo manko izy dia niditra tany anaty amponjany dia narary faran'izay zokiny ary nangataka fanampiana tamin'ny réseaux sociaux tamin'ny zany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao kosa izy dia nanao vidéo nanambara ary nanome fisaorana ary ihany koa niteny tamintsika rehetrarehetra fa mba efa salama izy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra nanenjehana na ny zavatra nanamborany gendarme anazy manko ny zavatra nitranga efa ela tamin'ny réseaux sociaux izay nitondrany antsy be izay nanaovany menace tamin'ireo mpanohitra na indrindrandrindra mitsindry teo tamin'izany filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo mpanohitra izay manohitra ny fitondrana Andry Rajoelina. Izy manko raha jerena manokana dia mpanohana fatrapo na mpanohana fanatisme na fanatiky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Tahaka izany izy ny nasaina tamin'ny Mahamasina teo tamin'ny 16 Desambra teo iny ary hatramin'izao manko izy mbola manohana filoham-pirenena Andry Rajoelina ary izay ihany koa dia hiandeha hirotsahany ho filoha na tsy filoha fa ho député na solombavambahoaka ao Bekily Androy. Na dia mbola tsy fotoana fametrahana dossier na tsy fotoana fanaovana propaganda aza zao dia efa manambara izy, efa nanambara ihany koa fa hilatsaka solombavambahoaka any Bekily Androy dia ny voasambotry gendarme manko izy tamin'ny faran'ny taona iny koa vototra somatsara izy ary nanambara fa efa nifona tamin'ny gendarme efa tsy hanao tsony amin'ny resaka fampiasana na fitondrana antsy be eto amin'ny réseaux sociaux na hanaovana menasy ny vahoaka izay manohitra ny fitondrana. Koa ity misy vidéo nanambara ary niteny amin'ny vahoaka malagasy rehetra fa salama izy ary tena mivonto miamanga mivonto be ny tarehiny na gauche na droite fa mampalahelo ny zavatra nahazo azy. Hitaka amin'ity vidéo ity. Misaotra mijery hatramin'ny farany mazotoa mijery ity vidéo ity. Miarahaba tompoko. Tatandraza Marc avao. Mety gaga be nareo hoe fa manino no lasa maratra be ohatran'izao Tatandraza fa mbola resako moa bakeo ny zava-misy mahakasika tomalaza be ma hoe nisamborana Tatandraza hoana Bekily. Io ma raha tadidinareo ngamba le avidy recherche fa ela be mahakasika le vidéo nataoko mitondra meso be iny. Nareo natadidin'le meso be iny de tamin'izay fotoana zay nisy Badoda reny koa nivoasambotra tamin'izay Badoda de zaho koa manatao recherche koa hoe occupant fitondrana reto koa tokony samborana nande meso be koa Tatandraza de tokony atao fagnadiadina. De igny resaka igny zany tena antony mahatonga azy zany nitadiavina atao fagnadiadina. Resaka fagnadiadina tsotra le izy fa tsy hoe zavatra inona akory. Zay zany hoe fagnadiadina tsotra noho ny vidéo meso be tamin'ny 2018 mahakasika ny vidéo hoe manday meso be. Io ma efa hitantsika fa fagnadiadina tsotra nitadiavin'ny Fossegy tagnatin'ny avidy recherche tamin'igny satria vidéo tamin'ny 2018 sady fanteneno koa le raha hoe efa nagnatonako gendarme hoe efa nifonako sady efa nahazoako sazy ny zavatra iny sady fananarana gendarme koa.
Fa zaho moa maratra be am'izao zava-misy moa tamin'ny nanamborana ahy de nisy gendarme moa nisetrasetra. Zaho mbola niresaka tamin'ny commandant compagnie teo an-dafirano a Bekily. Fampiresaka tamin'ny commandant compagnie aho, tamin'ny compagnie miteny commandant hoe andao anao fa atao fanadiadiana mahakasika an'igny vidéo igny na de efa ela be. De zaho mbola miteny hoe ndao mba fa hiresaka agnaty tranotsika. De tonga le chef anankiray tsy haiko roky angamba fa mialatsiny raha diso agnarana fa tsy haiko fa misy chef mainty be zay ao. Chef mainty somary matanjatanjaka be zay izy izy mamamo setrasetra be le chef tonga de namoagny komonja morona vaky orona. Zaho matota fanina de nakadakany zaho matota torana de niezaka niaro ihany ma commandant compagnie fa le io chef zany tena tsy tana. Na zaho aza fa noentina tany any amin'ny camp gendarmerie de mbola vinony le ry aho de niezaka aza le gendarme jiabijiaby niaro ny aiko. Le chef tena tsy mety mihitsy fa vinoniny foana vinony io chef tsy haiko roky agnarany fa mialatsiny raha diso fa tsy haiko fa chef mainty be zay somary matanjaka be zay izy zareo mahay anazy satria lezy narovana. Dinay vononina ary intelo no vonony le chef intelo vononina tamin'ny alohan'ny nanamborana ahy teo devant commandant compagnie. Vononina aho tagnaty kao de mbola narovana le gendarme be da be reo. Vononina tany an-dalana satria mety mitsoaka tamin'ny 4x4 raho satria sangoroka be le vahoakany Bekily de nentina nitsoaka aho andeha ho national. Vinoniny koa tany anaty ala fatorany tady ny semporiny asiany sasia vavako ny vonany. Azafady azafady fa zaho ma tena vaky vavako io potiky daholo ny valognorako amitsika miresaky zao atao agnaty valognorako ato potiky satria nataon'io chef daka laboly tena natao daka laboly. Zaho nge torana mihitsy torana zao naterina zareo tany amin'ny CB Soanala atao torana tena torana tsy natsiaro tena. De io chef zany chef maintimainty matanjaka io io namono ahy intelo vinonina aho ary mitaraina miseg moa ny tenako amin'ny commandant national gendarmerie fa jereo fa fagnadiadiana tsotra nge nitadiavin'ny il faut seg atao ahy mahakasiky le vidéo tamin'ny 2018 ary iny zavatra ino efa nifonako igny efa zavatra efa nanaovana fanadiadiana efa nisy navoaka sazy koa tany be efa nivoa sazy mahakasika an'iny zavatra iny efa zavatra raha fa de tsy haiko hoe inona ny antony fa de mbola nisetrasetra le gendarme namono ahy mety Bekily izy moa zany efa natao fanadiadiana tsotra le zavatra sasala amizay zany fa zaho moa zany amizao efa vototra satria efa vita ny fanadiadiana efa navototra fa marary mafy amizao fotoana zao de andeha amin'ny dokotera fa tena voaza tsy maty vaky valognorako nifiko jiaby niraraka nanaovan'le chef maintimainty io ahy. Chef maintimainty roky agnarany nefa mialatsiny raha diso fa eo zareo angambany mahay azy fa izy no niaraka tamin'ny commandant tamin'ny voalohany nanambotra ahy teo andafirano teny de mbo nandaroko ahy teny amin'ny compagnie tany amin'ny cas tao de mbo nandaroko ahy tany an-dalana koa izy io chef io ka de mialatsiny fa tsy mahay miteny mafy fa mbola tena kao be aho amizao fotoana zao tompoko de misaotra betsaka fa tatandraza ihany tia voa mafy aho amizao amin'ny zavatra etraketraky nataon'le gendarme mamo zany hono izy araky teny zareo mamo fa de tsy hay zay zava-misy tompoko de misaotra betsaka.